Talata fahavaliny volana martsa 2024 miarabanao tonga soa tagnatin'ny sampagna fampalamba vaovao ny radio antsoina filatantsara amin'ity ariva ity ary ampagnajagna no agnasagnanao magnaraka izigny hatramin'ny farany. Miaraba manokana ireo vehivavy amin'ity andro ny valmarsa ity niavaka ny fankalazagna zigny tamin'ny ankapobeny teto Antsiranana ny marandraigny teo. Zary ny hoe fa hotoantsika eo amin'ny lafiny sosialy ny fampalalama vaoantsika amin'ity androany ity. Nanolotra fanomezana ho an'ireo vehivavy voafonja, ireo vehivavy mpiasa ao amin'ny fitsaragna omaly fafito ny volana martsa 2024. Matsiaro manankavagna izy ireo ka izany indrindra no antony nagnatanteragna izao fanoloragna sakafo ho an'ireo vehivavy voafonja ao amin'ny fonjabeny Antsiranana araka ny fagnazavagna izay nataon'ny Ramatoa Tsaboto Emma Solage, présidente cour d'appel Antsiranana. Tonga ny fetin'ny valmars, fetintsika viavy dia mahatsiaro atsika jiaby aty voasedra aty amin'ny fonja aty zegny zahay e. Dia tonga eto sady fa miarahaba nareo sahady katran'izay valmarsa zay dia sady mankahery izy io moa sedra ny raha rehetrarehetra fa mandalo ny fiaignatsika jiaby sedra isedran'Andriamanitra atsika zany hoe le finoagnatsika zany hoe mbola hoe hino an'Andriamanitra atsika sa tsy hino an'Andriamanitra mety rano natao lavo atsika dia mba hoe agnariny zany an'izay fahalavogna zay magnaraka mety raha tsy nataotsika zegny le raha nampirady atsika rato fa hoe fizahagna toetra zegny le raha sedra raha tamivolambo teo zany fa hoe zahan'Andriamanitra atsika manakôry atsika fa mbola mba izahan'Andriamanitra sa hoe andeha hoe hiodiny aminazy ka dia mankahery atsika amin'izao le andro valmarsa zao zany dia mirahasoa atsika jiaby zegny mbola tsy nahazo fitsaragna moa zany dia mba ahazo ino ma ty ahazo fitsaragna tsy haiko moa na firy ny tsy nahazo fitsaragna aminareo amin'izao sa efa nahazo fitsaragna jiaby ka dia hoe mba ahazo fitsaragna zegny mbola hoe tsy nahazo fitsaragna ka dia en plus n'izay ma zany tonga eto zahay tsy vitan'izay fiaravagna atsika zay sy mankahery atsika zay mitondra mba tsy ramby ny tagnana hely zay hagnano fety moa zahay ny amaraigny dia karaha hafahafa zay izy tsy miaraka magnano fety aminay nareo dia mba misy raha hely zegny mba ataonareo sakafo amaray misy akô izy io ao misy va nankasitraka ihany koa ireo voafontsy tamin'ity fanomezagna izay nataon'ireo viavy mpiasa ny fitsaragna eto Antsiranana izay nanolotra fanomezagna mba ahafahan'izy ireo magnatanteraka ny fety na dia ao amin'ny toeragna somary mihidy aza ireto vehivavy ireto. Ohatratsika eo amin'ny lafiny fampianaragna indray ny fampalalama vaoantsika amin'ity androany ity tompoko lahy sy tompoko vavy. Manjaka eo anivon'ny fampianaragna atao amin'ny faritra diana ny kolikoly aranofo na ny corruption sexuelle sy ny herisetra maro samihafa hoy nambarany Andriamatoa Bemena Albert, directeur régional de l'enseignement technique et formation professionnelle Diana. Manoloana izany indrindra dia nisy ny fanentanagna izay natao tamin'ireo école de formation teto Antsiranana omaly fafito ny volana martsa 2024 ny lycée technique PK3 sy ny lycée technique PK4 ary tao amin'ny CFP no nisitraka ity fanentanagna manokana ny amin'ny tokony hialagna amin'ity kolikoly aranofo izay miseho eo agnivon'ny sekoly ity. Miseho amin'ny fomba maro samihafa ity herisetra ity ary mety avy amin'ny mpianatra na ny mpampianatra ihany koa no mety isehoany zegny araka ny fagnazavagna izay nataony Andriamatoa Bemena Albert, directeur régional de l'enseignement technique et formation professionnelle Diana. Natao zegny satria hita fa amin'ny tapany avaratra aty marere zegny corruption sexuelle zegny zegny antony nisariky zay nagnano zegny fita soma tsara zegny todinay zegny ny établissement rehetra zay misy eto tapitany Antsiranana izany hoe tamin'ny PK3 voalohany lycée technique PK3 lycée technique PK4 namaragna izy tato amin'ny CFP François Debay zay koa managna eritreritry agnititra zegny amin'ny district any mba agnatanteragna zay sensibilisation lutte contre violence sexuelle zay zegny tanjogny direction
Ny erisetra mety hitarika teo misy erisetra aranofo, misy erisetra arabatana, misy erisetra arasaigna. Fa ny aranofo zegny tegna ny mahasoagna tamin'ity sensibilisation ty. Izany hoe mety misy karazana roa izy teo. Mety possible misy boka amin'ny mpampianatra any ampianatra. Mety misy koa zegny boka amin'ny mpianatra koa miprovoque mpampianatra mandeha amin'ny mpampianatra mahatonga mpampianatra magnano zegny erisetra. Ka io erisetra io zegny mizara maromaro. Mety misy tiazonao tsara le tsaiky mandeha amin'ny lafilafika amin'ny mpampianatra ary dia mahazonao tsara. Zegny ny erisetra zegny. Mety misy koa zegny boka amin'ny mpampianatra tsy mahazonao tsara tsaiky volagny araroty ny fahefana zay anagny araka volagny teo zegny andesiny volagny mpianatra nao ratsy amezao 14 anao fa mila mandry aminaka zegny tegna problème na vienty sensibilisation. Entany manokana ireo mpampianatra mba hanaja tsara ny asany amin'ny mampampianatra azy. Entany torak' izany koa ireo mpianatra mba ho montigny mandrakariva eo amin'ny fomba fitafiny mitondra ny fagnazavagna trany Andriamatoa Bemena Albert, directeur régional de l'enseignement technique et formation professionnelle Diana. Magnentana antsika nazava ny fagnazavagna teo, magnentana antsika mpampianatra mba tsy hagnano zegny fa hiaran-dalagna izy koa magnano zegny. Koa fa kolikoly tsy maintsy hiaran-dalagna fo na aranofo na io. Magnentana antsika mpianatra koa mba hagnano lamba moty, lamba magnara-penitra mandeha l'école fa mba tsy hitariky mpampianatra anagnajery manjary. Olo roa io so azo fakapagnahy managnajery manjary. Sotra tsika jiaby. Navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny fahaefatra ny volana febroary lasa teo ireo mpianatra andiany faharoa izay nagnaraka fiofanana na ny fianarana teny anglisy tao amin'ny simi Antsiranana. They have been hurt. Be kind till the end. Room. What are the symptoms of makes them improving in life? Yeah, that's Ny fifanana dia nahatra roa volana araka ny fagnazavagna izay nataony tompon'andraikitra. Ity simi ity ihany koa dia fomba tsotra atao ianarana teny anglisy ao anatin'ny fotoana fohy. Ary agnisany ilaigna ihany koa ny teny anglisy amin'izao vanim-potoagna misy atsika izao hoy izy amma langue internationale ity teny anglisy ity araka ny fagnambaragna izay nataony tompon'andraikitra Andriamatoa Noa Willis. Izay indrindra no antony nanganana ity école de formation des langues ity. Andiany faharoa no navoaka tamin'ny fomba ofisialy ny zoma fahaefatra ny volana febroary lasa igny. Tsy mijanogno amin'izay andiany faharoa zay ny fianarana fa mitohy hatrany izy igny. Ary anomboky ny faha 20 ny volana martsa 2024 ho avy izao kosa ny fidiran'ireo mpianatra andiany fahatelo izay manampagniriagna hianatra sy hahay miteny anglisy araka ny fagnazavagna hatrany izay nataony tompon'andraikitry ny simi Antsiranana Noa Willis. Diany faharoa ato amin'ny simi moa tsy ino koa fa fagnalavagna izy spoken English made easy, zany hoe centre de formation fianarana anglais izay natokana manokana ho an'ny tanora na olona lehibe mazava ho azy izay te hianatra anglisy amin'ny fomba malaky oral fo izy io. Zay mahatonga le cours zegny natao hoe oral intensif, cours anglais oral intensif. Natsapa na tombontsoa ireo mpianatra izay nagnaraka ity fiofanana tao amin'ny simi Antsiranana ity. Ary tsotra ny fianarana nefa mora azo araka ny fagnazavagna nataon'ireo solontegna ny mpiofagna. Nangato fifanana mitrany fa fanjavana zava zegny hitako tamin'ny resaka langue anglais ty zegny hitako somary tavela zegny za ka rehefa nitsika zegny za nisy fiovana koa nisy fitombosana vita amina indrindra amin'ny resaka comprendre ndraiky oral miaraka prononciation jiaby zegny tegna fa mahafapo zegny fianarana amin'ny simy ke asaigna zegny atsika jiaby zay lina amin'ny fampianarana anglais ty ny simy zegny afaka maname atsika fahaizana zay ilaitsika amin'ny resaka langue. Tapitra ny fampalalam-baovao atsika tompoko lahy sy tompoko vavy mankasitraka anao nagnaraka hatramin'ny farany namanao be mitombo Arlin mirary soa magnome fotoagnanao amin'ny raha pitso indray veloma tompoko.